Miarahaba antsika mpanaraka ny televiziona malagasy amin'izao alina izao anatin'ny ty fandarana kaodalina ity. Marina fa nitompotra ny fanamariana ny tsingeritaona niverena ny fiandrianam-pirenena na ny fetim-pirenena no alalantsika azy. Kanefa misy ihany koa ny zava-nitranga izay heverina fa mahaliana ny maro, tsy hoe zava-nitranga ratsy akory fa nanamarika ny tatoato dia ny fahombiazan'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny fifanitsanana hirosona any Cameroun amin'ny fiadiana ny CAN na ny amboara ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena. Ho resahantsika eto zay satria dia iompana tanteraka amin'ny baolina kitra. Baolina kitra tsy mijanona fotsiny ho fanatanjahantena fa anisan'ny événement izay mahasarika olona maro ary tsy vitany mahasarika ny masony fotsiny fa mahasarika ny fony mihitsy aza indraindray ho antsika eto Madagasikara. Ny tontolon'ny baolina kitra no ho resaka eto ary dia nanasana vahiny mazava ho azy zareo avy eo amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra eto ny tale teknika nasionaly. Miarahaba anao. Miarahaba anao sady miarahaba koa ny mpakafy ny baolina kitra maneran'ny Madagasikara. Ny vahiny manaraka dia ny mpakafy baolina kitra izay nanangana mihitsy moa groupe zany ao anatin'ny Facebook. Razaferson Toky Edy izay administrateur ny groupe kitra ao anivon'ny zany Facebook zany. Miarahaba anao. Ya miarahaba ny anao André Batistitoana, miarahaba antsika malagasy rehetra manaraka ny fandarana dia misaotra anareo na niantso na mpiantso amin'izao fandarana izao mba ahafahana maneho hevitra sy mba mizara ny etaetanay piti kitra. Mpitantana club dia Andriamatoa Ranary Manampisoa Alfred izay filohan'ny LGCO plus ekipa zay atao hoe manana ny maha izy azy aloha raha amin'izao fotoana izao. Miarahaba anao président. Miarahaba anao dia miarahaba an'ireto namana izay hiara-idinika sy tafatafa reto iny koa dia miarahaba ny vahoaka malagasy izay mpakafy sy mpanaraka ny football. Farany tsisy vina Tipe Andriambololona Patrick izay mpanazatra moa amokanampisa sport ary manana andraikitra ihany koa amin'ny famolavolana ny tany ketsan'ny baolina kitra malagasy. Miarahaba ny Tipe. Ya miarahaba anao dia miarahaba ny mpanaraka fandarana dia miarahaba antsika rehetrarehetra eto amin'ny plateau ihany koa. Taka mahazatra mialoha ny tena herisontsika midinika dia arahantsika aloha ny famitiana ny mpanao gazety ny televiziona malagasy ny lalao izay ny fanandrina ny ekipa pirenena malagasy Barea sy ny ekipa pirenen'ny Soudan. Baolina roa tafiditra fanevima miampy ny iray avy amin'ny Carolus no nanomean'ny Barea ity fandresena mazava isa telo iray nanoloana ny Soudan eo amin'ny lalao fanitsanan'ny CAN nandeha ny faharoa amby telopolo ny taona 2024 izay tongosaina ao Cameroun. Vao tany am-panomboana dia vita tsy ny kosomaso manoloana ny tomponjaridaina ny ekipa pirenena malagasy ary tena feno fahavononana tanteraka nahitana ry Tabo Ibrahim mpiano tsatokazo, Mam Gervais, Bapas, Fontaine, Toby, Zotsara, Dada, Dimitri Kaloin, Carolus, Voave Paulin ary Fanevima kapteny. Nanahirana ny Soudanais mihitsy ireto irakiraka sy lohalarina malagasy ireto izay nanao ny formation 4-3-3 izay najoro Nicolas Dupuis sy Ro Auguste. Teo amin'ny minitra 7-10 dia nahazo tolotra avy any amin'ny Zotsara ny Fanevima. Daka mandrivorivo nanoloana ilay mpiano tsatokazo Soudanais no nanakobana ny masina rato. Ny fanibiasana ny fanafina taorian'io saingy tsisy nahitam-bokany ka nijanona ho rainy oatra ny isa teo ampelatsasatra. Nampidirina injiva ny soloan'ny Dada teo amin'ny minitra 12 navita namakivaky ireo mpiandro vodilarina Soudanais tao amin'ny faritra Tsazivalozana i Carolus. Nanao fandonana tsara-dalàna ny vodilarina Soudanais ka nahazo penalty ny Barea teo amin'ny minitra 12. I Carolus ihany nandaka ny baoliny ary tafiditra soamantsara ireo ny oatra ny isa teny amin'ny solaitra be. Tsy nijery fotsiny ireo favoazana roa no iray baolina roa efa tafiditra tao masina rato ny Soudanais ary navita ny bodo ny tanin'ny malagasy. Nodivety ny rano natsakaina ny toko franc zareo teo amin'ny minitra 7-7 izay tsy voasaka ny Tabo Ibrahim mpiano tsatokazo malagasy ka nanome ny isa roa ny iray. Nanova mpilalao ny Barea teo ny Ali Fontaine, Nitso Mario. Valim-panafena haingana ny ainga tao Mario, Carolus, Paulin
ary nofarana ny fanivima tafiditra somatsara telo iray no isa teny amin'ny solaitra be nanomboka teo minitra faharoa valopolo naniditra amin'izay no malagasy nanala ny vaovim-paolin ary napiditra ny deba kely vodalaharana nijanona teo minisa telo iray io nisany sarahany rotota nandritra ny fehimpotoana ara-dalàna ity vokatra ity no mametraka Madagasikara eo amin'ny laharana voalohany vonjimaika ao anatin'ny vondrona A izay ahitana ny Sénégal, Guinée équatoriale, Soudan ary Madagasikara. Anio ny lalao fanitsanana mandroso eo amin'ny Sénégal sy Guinée équatoriale. Ny 10 aogositra ho avy izao no natontosanana lalao miverina eo Madagasikara sy Soudan eto amintsika. Zay zany ny amin'ny iny lalao iny fahombiazana moa zany satria dia nandresy isika tamin'ny isa telo no iray ny ekipa-pirenena soudanais fahombiazan'ny Barea ny Madagasikara. Angamba ny fantaniana voalohany mipetraka dia ny hoe fahombiazana hatraiza ny iny fahombiazana iny raha ny fomba fijerinareo azy atomboka aton'ny TTN nao. Iny aloha dia fahafaliana lehibe ho antsika rehetrarehetra malagasy satria elaela zay tsy mba nisy vokatra ohatran'iny nazoantsika vokatra tany velany sady tsy zarizary akory fa tena nazava dia nazava ny fahombiazana ka eto aho dia manao ny félicitation amin'ny mpitantana ny mpanazatra indrindrandrindra ary indrindrandrindra ny mpilalao zay nanao ny aina tsy ho zavatra mba nazoantsika iny vokatra iny fa za mino fa mbola iresaka ma zany antsika momba an'ino avy eo fa tsy hijanona eo fa anatin'ny fotoanany fiakarana amin'ny période ascendant atsika zao eto Madagasikara ka tsy maintsy araroantsika zany fahombiazana zany zao. Ho an'ny petit baolina kitra ona nandraisana ny vokatra? Ie za moa izay moa tsy mbola nahita ny vantana tsy nahita ny vantana n'le lalao fa nieny tamin'ny hainao manjery Ravavy RNM dia faly tena faly zay ary mba etona dia faly miarahaba ny Barea mamerina fiarabana anareo Barea rehetra tamin'ny vokatra. Ny fahitana azy aloha zany io miankina amin'ny tsy miankina amin'ny FMF rery io tsy miankina amin'ny mpilalao rery io fa miankina amintsika rehetra rehetra io ka nametraka fantaniana moa ianao teo hoe momba ny hoe mety ho hatraiza ny lalana mety ho tratratsika za mino ary tena mino hoe toditsika io kanina io fa miankina amin'ny fiomanana ihany. Jerentsika amin'ny antsipirina zay fa zay rehefa avy eo président. Ia dia tokoa dia manao félicitation ho an'ny ankizy rehetra izay anisan'ny tao anatiny ny lalaoany ny baolina tany Soudan iny ary ho anay moa mampitantana club dia anisan'ny vokatra tsara ho an'ny ankizy reny ary ny fiarahan'ny ankizy mentana ihany koa no anisany ao anatin'ilay izy ary somary hitako hoe nisy fiovana kely satria nanjary nanana fahatokisana reo ankizitsika zay nylalao tany ivelan'ireo ary efa nifankafantatra toetra angambany zay ny filazako azy nanomboka tamin'iny match zay maromaro nataony teo dia nisy an'iny victoire zay nataontsika iny. Ato petit peu lafiny teknika manao ny fomba fijerinao azy? Ia iny moa dia manaraka ny teniny reto ihany manao hoe fisaorana lehibe zany ho an'ny mpitantana zay rehetrarehetra ny salahata amin'iny match zay natao sy le match teo aloha tsy moramora ny manao zavatra tsika moa zay ny tena hoe tombony amin'izao fotoana raha ohatra ka te hivoaka foana sy te handroso zany football dia zay mila mandresy any ivelany tsy miandro fotsiny hoe eto toerana na ao aminao no makan'ny victoire fa na ny ivelany ary dia mila mandresy efa manomboka tanteraka izy zao io moa le arak'le teneninao teo hoe hatraiza ny angamba ny tsotra ny teniko hoe ny manomana zavatra ohatran'io tsy moramora raha ohatra ka nome ohatra kely anareo fotsiny ny Espagnol nge 20 taona nanomanana vao nahazo mpilalao sy nahazo anaram-boninahitra ohatran'io ka raha ohatra tsika ka raha hoe ao anatin'ny 5 taona 1 taona ny tsisy résultat dia iraviravy tanana
de tsy ahazo ninina mihitsy fanifanamboarana tsy vita ao anatin'ny telo taona efataona 5 taona mety aharitra 10 taona mety aharitra mihoatran'izay io fa rehefa misalao manao an'izay zavatra zay a de mino aho fa mandroso otrany io izy ary rehefa manomboka izy io araky ny tenin'ny ny directeur technique teo hoe tsy hijanona eo fa efa manomboka na izay ary koa rehefa mahita fa efa mety tsara tanteraka mihitsy le izy a de irina ny fitohizany. Tsara manamarika moa fa de larana faharoa zany Madagasikara amin'ny sokajy misy azy Sénégal no voalohany amin'ny volana mars 2010 amby 2 arivo no misy ny lalao manaraka ajantsika eo ny mahakasika an'iny fa ny horaisintsika de toizako ihany le teniko teo amin'ny hoe matetika ity baolina kitra ty de misy ohatrany asainy manantenatena zay de rehefa avy eo voatevika fa tso-panantenana ary inony tena tsy zaka ny pity baolina kitra inona no lesoka mahatonga an'izay ary mpitantara baolina na ao amin'ny radio Madagasikara na ny hafa de matetika ny tenin'ny voambolana hoe sala misoso voatapidrano ny pity baolina kitra malagasy rehefa ao anatin'izay fanantenana zay inona ny olana atao angamba horaisintsika avery amin'ny fomba fijeriny pity kitra angamba aloha zany hoe inona ny tena olana ny fomba fijerinareo azy eton'ny teknisiana. Ya satranao ny amin'izay fanontaniana zay ho anay manokana aloha zany a ataonay fijery malalaka le izy ny amin'ny ankapobeny aloha eo amin'le araka le teniko teo hoe ny fiomanana ihany ny fahitanay azy aloha de eo amin'izay hoe fiomanan'izay a matetika tongotra be foana le fotoana raha malala moa zany hoe ny misy le hoe journée an'ny FIFA iny a fa tokony tsy onona amin'iny zany tsika fa tokony hijery fotoana hafa amin'le tsy ao anatin'le période dan'le compétition mba hijery fotoana mba hampivondronana an'ireo mpilalao zay ny anankiray de nitany olana koa ny eo amin'ireo fitsongana mpilalao tsy fantatro fanontaniana petrako amin'ny Andriamatoa de Bomia moa le izy hoe iza marina ny tena manao ny fitiliana ireo mpilalao satria zay ndray mahita ohatrany hoe fijerinay araka le lazaiko hoe fijery mivilatra le izy a mahita ihany zay ndray ohatrany hoe misy tsindry avany ambony zany le fitiliana ireo mpilalao a de iza marina ny tena manao an'le izy a nareo mpitantana ve sa nareo ny agent na joueur ny ivelany ve sa ny inona moa ty izy ty sa ny nareo amin'ny staff technique ve sa ny mpanazatra ve satria hitany ihany hoe indraindray a zay moa tsy mahay an'le ao anatin'le tontolo ara teknika eo fa fijerinay amin'ny mampakafy anay hoe misy mpilalao tena hoe mety hoe tsy ampy match izy na tsy forme izy nefa ny vao antsy anaty équipe pirenena indraindray nisy zay de nefa ny misy koa hoe mpilalao hita hoe mavita nefa matetika tsy tafiditra nareo moa ny tena ao anatiny de fanontaniana ihany nena de nylesiko afara angambany a hitanay a eo amin'le fanohanana le fanohanana avy aty ivela moa zany misy avy aty aminay pitikitra koa tsika koa zany mila mahay mijery baolina fa tsy hoe tsika mpanazatra daholo na hoe tsika tsy fantatro hainy zareo ny ataony a fa manitikidika anay zay fanontania zay hoe tsika malagasy zany tsy le fanohanana zany ho atsika aloha mbola mpijery baolina tsika tsy mpanohantsika fa mpijery baolina de zay ngamba no fahitanay izy amin'ny ankapobeny zay. Ye misy fanontaniana zany napetrakanao voalohany vokatra io aloha tsy tonga ho azy satria ny matahotra zany araka voalazanao tao le hoe misy oabolana zay nataonao teo iny maninona tsara izy iny hoe asaina manantenatena de rehefa avy eo diso fanantenana na diso fanantenana hoe naninona tapidrano soso voatapidrano eka ka izy io tatoato hitanareo angamba raha ohatra ka nisy vokatra résultat anankiray avy nandresitsika taloha nanantena manaraka avy eo a resy akivina mivoaka ao Mahamasina ty tsy tonga ho azy hitantsika angamba fa na ny Barea misy expatrié na ny Barea eto an-toerana na hoe locaux match anaky 5 zao nisesy victoire nataontsika tatoato ngamba tamin'ny tantarany baolina kitra malagasy mbola tsy de nisy amin'ny souvenirako loatra ny hoe nazoantsika vokatra 5 victoires successifs amin'ny lafy ny raisa pirenena ka tsy tonga ho azy io fa araka voalaza ny zandry tady teo iny hoe tsy nyle joueur ambony terrain ihany io fa fiaraha-miasa amin'ny rehetrarehetra na ny mpanohana voalazanao teo reny na ny mpitantana ary indrindrindra ny mpanazatra sy ny mpilalao tsy tonga parazara io fa iezaka fa natao
tanatiny fotoana fanaritraritra ihany nilaza koa teo maître type résultat tsy tonga ho azy indraindray nagname exemple anankiray misy roapolo taona angamba ozanao teo ny Espagne mbola mandeha lavidavitra koa tsika ny France zay nahazo mondial tamin'ny 98 asa tanatiny 7 taona tsy midika hoe tsika malagasy hoe mbola iandry 7 taona tsika azy koa zay vao azo vokatra tsara tsy zany akory fa misy ezaka ataony tsirairay isaka ny ambaratonga araka mivolaza taona na ianareo mpanao gazety azy manana andraikitra amin'ny fanoanana ny azahoana vokatra ka ato amin'le mpitantana zay voalaza ho azy hitatsika mamety resaka koa zany izy io hoe manomboka avy aty ambany manomboka avy aty amin'ny fototra raha ohatra ka ty azo vokatra io ny mpanazatra tsy maintsy miezaka anatsara ny fahaizany foana am'le nresanao teo le fampivondronana io tena sarotra am'izao fotoana fa tsy ohatran'le taloha tamin'ny fotoananay nangamba tamin'ny fotoanan'ny maître type ndraindray mivondrona anatin'ny 2 volana anatin'ny 2 volana mahery taminay ndraindray misy 3 volana am'izao fotoana ny ankamaroany le pilalaona ekipa na anivela indrindrandrindra matianina reny ka tsy afaka ho liberena andeha haritra fotoana maharitra na eto antoerana ato ohatra hoe pilalaony LGCO plus ve ndeha avelana andeha hijanona anatiny 1 mois 2 mois sarotra ka tsy ohatran'ireny 10 andro tena kely 10 andro fotsiny no omeny FIFA raha matchy iraisam-pirenena ny azahoana ny firenena tsirairay avy ny mampivondrona ny pilalao alohan'le match international ataony afatsy ny rehefa tonga amin'ny phase finale andehanao phase finale ny CAN na phase finale ny mondial regny ohatrohatra eo izy misy fotoana lavalava kely na mpivondrona anazy ny firesakanao tao ny mikasika an'le fitilianako io moa zany ny am'izao misy zao zany teneniko aminao aloha za tsy za le passé malalaka tanteraka ny mpanazatra amin'ny fitiliana ny pilalao tsy sankiteritery na avy aminay amin'ny direction technique nationale na avy amin'ny indrindrandrindra avy amin'ny mpitantana membre ny comité exécutif tsisy au contraire milaza tsara zareo malalaka tanteraka ny fisafidiananareo ny pilalao raha ohatra ka na eto antoerana ka ieverinareo fa mahay azonao antsona mety na ny velany raha milaza izy mitolo tena malagasy tonga misy anisan'ny zareo le tonga farany teo nanao tamin'ny Soudan reny misy pilalao zay tsary hitatsika teto tsary enitsika anarana fa na eno commence hitany hoe fa mahay tsaratsara tsika eto mitolo tena namboarina ny taratasy sy ny passeport natao fikaroana manana ray aman-dreny malagasy tokoa ve manana natao zany rehetrarehetra zany nataon'ny administration de hitatsika reny pilalao vitsivitsy maromaro nanatevin-darany barea reny fa tsisy tena lazaiko eto tsisy ankiteritery na de kely aza ny fitiliana ny pilalao ary farany nresanao teo mikasiky ny fanoanana mazany tsy dirako laliny tsony satria anisany mpanoany anareo zao ilaina de ilaina tokoa matono ny teny iny mahita ngamba ndraindray misy ekipa fa sahirana izy amin'ny faramparany any zany hoe ny adversaire mené au score izy nefany manoana hatramin'ny segondra farany ny mpanoana zany fa misy fomba hafa koa ny fanoanana io tsy fanoanana amin'ny fotoanan'ny match foana fa misy fanoanana hafa koa na sponsor zany na fanjakana zay manoana mba ho hitatsika rehefa aveo ngambany le point anankiray zay président mahakasika an'izay zavatra zay inona no azonao mba haharetany vokatra tsara ohatra zao eo an'ny anangambana aloha ny hoe ny vokatra tsara zay lalovantsika am'izao fotoana zao io marina ny detenina teo hoe tsisy miracle fa io ny formation zay anamboaranao azy ihany no ahafahan'ny ankizy migoka ny zavatra ataony rehefa avy eo zany hoe ny formation zay ataotsika dia tokony miainga hatramin'ny ankizy mbola kely ary ngambany eto agny zao ny ligina analamanga zay anisan'ny manomana an'ireo ankizy kely hatramin'ny U13 manomboka U13 U15 U16 U17 U18 ary ny U20 dia anisan'ny formation zay ahafahana mitily an'ireo ankizy fa za koa mahita ho an'ny formation zay anisan'ny niseho taloha dia ny formation zay tokony ho atao any an-dakilasy
manomboka hatranyireny ankizy kely mianatra amin'ny EPP reny no omena nylay fanatanjahantena an-tsekoly. Zay moa le izy raha atao tokony arahana amin'ny ministera satria anisan'ny tokony andray anjara ny ministera amin'ireo fanatanjahantena surtout ny baolina kitra zay anisan'ny voalohany irak'izao tontolo zao. Anisan'izay ny tena anisany mahatonga atsika ary tokony ahazotsika vokatra. Fa eo ihany koa anisan'izay tena goavana ny fanaovana an'ireny fotodrafitrasa izay tokony iarahan'ny ministera mihitsy miaraka amin'ny fédération. Anisany ananany tokony ananany fédération malagasy de football zany zay fahaizana manao lobbying miaraka amin'ny ministera zay mba ahafahana maka an'ireny traikefa an'ireny ankizy kely reny mba ho tonga ho mpilalao matianiny. Zay ny tena anisan'ny zava-dehibe ao anatin'izay ary ny fijerenan'ireo ankizy ireo angambany anisany ihany koa nahatonga satria hitako tsapako fa tsy fantatro na le mpitatana amin'izao no mahay mitondra club na hoe efa nitondra club taloha dia mahita fa ny ankizy amin'izao fotoana izao ary ireo expatrie any ivelany moa anisany ihany koa zay hoe ny baolina kitra amin'izao fotoana izao tsy mitovy amin'ny taloha. Ny baolina kitra amin'izao fotoana izao dia famelomana vady aman-janaka ary famelomana fiainana. Fa taloha ny baolina kitra fialam-boly. Amin'izao fotoana izao ny ankizy raha tsy mipetraka zay resaka prime ho anzy joueur par match zay na prime isaky ny ankizy dia tsisy vokatra mihitsy satria amin'izao fotoana izao efa manomboka mipetraka zay zavatra zay. Noho izany isika eto atoerana dia anisany tokony hiomana amin'izany satria zany daholo ho an'ireo firenendehibe ireo ny football amin'izao fotoana izao. Technicien napioko an'izay moa dia tena marina zay araky ny tenin'ny président ny Elgeco hoe tsy mitovy. Taloha tsiny na mandeha tongotra efa 4 kilometra andeha hanao baolina miverina mandeha tongotra fa amin'izao fotoana izao ny ankizy raha andeha tsy maintsy eo ny régime ahoana ny vady aman-janaka etodiana zay zany tsy itovizany. Ary zay moa isorana indrindra n'le mpitatana club tsy manao kely ny ainy amin'ny zavatra ohatran'izay satria raha tsy misy zay zavatra zay io moa le fitenenany ohatrany hoe motivation motivena zareo amin'le match eo ihany koa le hoe karama ny isam-bolana amelomana ny vady aman-janany zany hoe tsy maintsy apetraka ao amin'ny bonne condition zany reo joueur mba hahafahany mavita tsara le baolina sy le zavatra tadiavinao aminy. Ka zay zavatra zay zany anisany ihany koa tokony hojerena akaiky dia akaiky indrindraindrindra io le hoe football tsy anjaran'ny fédération fotsiny araky ny tenen'ny petit baolina kitra tato fa iarahany rehetrarehetra amin'ny salahy zany le izy satria ny olona rehetrarehetra nge raha mandinika anao ny Côte d'Ivoire ny izy ny etatateraka mihitsy ny mandray atanana na ny déplacement na ninona satria anisan'ny atao hoe asa vato misakana an'le tsy fandrosoantsika ihany koa le tsy fahazahoantsika match mikala alohan'le match officiel zany hoe ny olona rehetrarehetra raha ohatra ka hoe par exemple zao contre amin'ny Sénégal atsika zao ohatra amin'ny 2018 tsy haiko le firy iny 23 faharavaratsiny tsika mety efa mba misy 5 6 7 match miko amina firenena hafa ny fandonana mba azahoana zay rythme zay. Tsika mantsy manana an'le hoe Paria contre maman satria tsika tsy manana an'le moyen andanana ny velany. Tsaratsara nga mantsika raha ohatra ka misy ny fanapin'ny fanjakana mandray atanana an'izay dia manana an'izay tsika hoe mba moyen andanana ny velany angataka match amico maromaro na manafatra ihany koa mandray eto tsika satria izay dia tsy ho vitan'ny fédération irery fotsiny zay déplacement zay ary tsika raha mitady mivokatra misy ihany koa tsy maintsy mampiditra tanana posy ny fanjakana vao azo vokatra tsika satria io déplacement io tsy déplacement kelikely io satria tsy maintsy zay le izy satria raha mandinika zao nareo ny Cameroun nao France izy zao ny nanao match amical nanao contre Pays-Bas izy zany zavatra zany nefa zavatra ilaina mihitsy amin'le fahazaran'le joueur nefa azadiny fa ny anazy rehefa matianina daholo milalao any ivelany reo rehetrarehetra reo ny mbola tambany manao an'le match amical ka raha ohatra ka mandray atanana an'izay koa tsika ifanapiny ny fédération sy ny fanjakana zay zavatra zay mangataka an'izay match amical be dehibe zay any velany zany tena ny tenanao fa mino fa tsy hanano sarotra ny ankizytsika ny aona amin'izany Sénégal zany amin'ny 2018 tsara marina eto ny soritany président teo mikasika ny formation ndresany hoe eto analamanga
marina zany fa io a Madagasikara midadasika atsika mitsinjo zao zany résultat hitatsika eto amizokiny fa izy ny andimby rehefa aveo ka io le formation teneniny zay a zavatra manana importance capitale satria tsy maintsy manomboka avy aty amin'ny fototra ka misaky ny teneny ihany to le hoe le mpilalao atsika am'izao fotoana ny ankamaroany le joueur ambarea zokiny am'izao fotoana io a ny ankamaroandreo a efa nahazo formation de base matoatsika nahazo résultat tatoato io tsy tonga ho azy ka raha ohatra talohany ny antena ty na maître ty pays io za mino valeur intrinsèque talent nananany fa ny fotoana ianantsika zao a ny talenta fotsiny tsy mampy tsy maintsy amboarina manomboka avy aty amin'ny fototra tsy ny hoe satria mijery atsika dolo zany zao Madagasikara manontolo mino za fa maheno fa ny mpitantana ny petit baolina any province tsara manomboka avy aty ambany avy aty amin'ny fototra ty mihitsy no anaovantsika azy satria manao compétition ny tanora compétition des jeunes U13 tenenao zany fa io mihitsy anifa ny zavatra takiny instance internationale am'izao fotoana zao ny atao hoe licence de club maromaro zavatra takiny licence de club io fa anisan'izany mikasika ny équipe des jeunes io tsara fantaritsika ny tokony anaovantsika io ary tsy vitan'izay ny ankizy io tsy andeha irery formation io tsy formation n'ankizy rery formation ny mpampianatra ao koa raha tsy manana mpampianatra ny éducateur zay tsara koa manomboka amin'ny fototra io diso lalana koa ny ankizy ao dolo zany le zavatra rehetra mampandroso le football amin'ny firenena anankiray manomboka avy aty amin'ny fototra io ny ankizy io ny mpitantana io ny éducateur ny mpanabe manomboka avy aty ambany aty misy formation maromaro zay atao io na ho an'ny FIFA zany na ny CAF na ny fédération ka mitaraka itsika rehetrarehetra anaraka ny formation ho an'le mpanazatra sy ny mpanabe fa indrindrandrindra koa formation des jeunes aty anaovana compétition io nge ankizy maro ataova baolina io vetivety tonga de tonga io fa le volonté le andehanao matetiky io zany varimbarina atsika ka raha ohatra atsika efa amin'ny lalana mandroso mahay tsara zao tokony anaraka zay lalana le tenen'ny président io aty amin'ny formation io lalina de lalina efa zava-dehibe io ny farany le mikasika an'le état le ndresanao io matetika ndresiresana teo aleo aloha tonga de direct mihitsy anaovako azy amin'ny firenena mandroso jiaby reny ny fanjakana doly andamosy ny équipe pirenena ny équipe nationale raha ny tena izy tsy ny fédération no tokony hoe andamosy indrindra fa mikasiky ny fandanina anatiny ao fa ny fanjakana miara-miasa izao efa misy fanatonana ny fédération sy ny fanjakana am'izao fotoana zao mino za fa amin'ny fotoana tsy ela de tena hoe samby hiaraka hitantana doly azoantsika vokatra zay fa komasy tsara io am'izay ny petit bolla sy ny supporter reto mahay maro de maro koa tonga anoana amamasinao mba tsy akivina araka volazanao ny mivoaka amamasina rehefa aveo idirantsika asa ny petit bolla ya eny maheno anareo maneho hevitra moa zany de mahita mihitsy hoe le zavatra zany efa ao fa zay pitikitra zany maheno hoe le hevitra tsika manana be da be tsy haiko aloha za tsy mahita fa zay ny zavatra hitanay de zavatra mandeha amin'ny télé sy ny zavatra rehefa misy match tsara be da be daholo le hevitra lazainareo fa aiza am'izay le hoe atao ve le izy mety mantsy le miteny le hoe tokony zao fa hoe afa misy le hoe ndao atao zao tsy haiko na azony président des bons tiako tenenina ka ny am'izay indrindra ndresaka fanjakana moa nareo teo de ndresaka centre de formation zavatra zay zany mila investissement de nytiako atongavana de tonga am'le teny koa hoe ny fédération na ve akoatra ny fanampian'ny FIFA misy fidiram-bola hafa zay ny fantaniko voalohany de ny fantaniko faharoa inona moa no manakana ny fédération tsy tady sponsor ho an'ny fédération manokana raha efa misy arabaso rabatsara fa zay aloha mijery ety ivelany tsy hainay le izy
de inona moa manakanareo tsy hitady ohatrany hoe sponsor officiel ho an'ny fédération fotsiny tena hoe sponsor zany zany mamatsiny rehetrarehetra ny contrepartie tsy haiko zay ifanarahanareo aminazy de manarak'izay a eo amin'le resaka hoe mila formation ana joueur hatrany ambany kely sy ny tariny zany rehetrarehetra zany zany miaingy am'le fiteninay ny ambany tanàna iny hoe tsy hoe ambany tanàna moa mialatsiny ny fiteninay mpankafy hoe mila bobo ozy zala zay de io rehefa tsy io mihitsy io zany ny base engany ka nabe torapoy eto ary tsika tsy zavatra andeha io aloha tsoriko le resaka ka fotoana angambo zao raha tsika mahita mivokatra ho an'ny fanjakana aloha voalohany indrindra ho avy ny 2018 ho avy ny zavatra rehetrarehetra c'est le moment où jamais ozy mivasa misy io mivokatra tsy fotoana ave zao amezana tolo-tanana azy a ny vokatra miteraka tsy fantatro ny vokatra efa hita raha tsika mahita aloha fa mila fanosehana bebe kokoa mba azona mivokatra ambony kokoa noho io de ny vokatra miteraka mpijery a ny mpijery miteraka vola ny vola miteraka fotodrafitrasa ainsi de suite ozy ny vazaha ka tiako tsindrina mihitsy anazy zany leo am'le resaka fanjakana zay hoe fotoana zao hoe ny baolina kitrana nge afaka atao sehatra anankiray tsy haiko ohatrany hoe lakile anankiray ho an'ny fampandrosoany jerentsika zao Côte d'Ivoire tsy haiko tsika raha natadidy any match iny a teto masiny tsika resy 0-0 tam'izay de match retour a resy 5-0 fa tsy any ny tena tiako atongavana fa le hoe tamina tany miady le baolina ny natao vita amin'ny baolina na resy Côte d'Ivoire raha tsika nalala ny toy ny tantara hoe inona ny zavatra hoetin'le foty mihitsy fa tsika afaka manao torape hoe tokony anao an'izao tokony anao an'izao tokony anao an'izao fa hoe inona le atao a de zay zany aloha ny sosikevitra avaty amiko hoe tsy afaka mitady sponsor manokana ve nareo efa misy io mivokatra ary plus misy mivokatra plus asarika olona tsika zay ngamba vilato amin'ny detena angamba de rehefa avy eo velarintsika am'izay le adevitra ino aloha resako aloha gasika n'le vola amin'ny FIFA aloha de tsara fantaritsika rehetrarehetra tsy andeha atao amin'ny équipe nationale A akory fa natao ho an'ny fampandrosoana na hoe développement football des jeunes football féminin formation etc any zany a ny tena hoe nilana le ina tia le vola avy amin'ny FIFA io fa noho ny tsy fananatsika noho ny tsy fisiny le hoe le fanjakana tsy mbola nanampy atsika hatramin'izay fa za mino fa datoato fa misy fifanatonana za mino fa anampy izy atoato vu koa nisy le vokatra io nge mampisaraka rako voalazanao tao hoe le olona andeha anatony misy fiarana fanatonana am'izay fotoana zay fa niezaka ny fédération tatoato matoa misy match internationaux be de be atao io a ezaka ataon'ny fédération meko anao ohatra fandanana tsika nandeha tany Sao Tomé nanao match tany Sao Tomé tamin'ny éliminatoire iny a olona anankiray a 11 millions d'ariary 11 millions d'ariary ataovanao multiple fois 25 outinina zany a avy aiza ara zao ny fédération vola ok io zany le vola ny FIFA io ny rangorangotana zany hoe betsaka ane zany le vola vao amin'ny FIFA betsaka zany le izy maty eka misy vola ao fa natao ho développement oa ka io zavatra io a natao anampy any fary amin'ny firenena rehetrarehetra zay fantatra atsika afaka mijery manao zany amin'ny internet fanjakana andamosiny ekipa A zany averiko ndre mandeha fanjakana no andamosiny ekipa A fa ny fédération manao ezaka mitady sponsor tokoa izy eto misy sponsor izy fa sponsor ponctuel ka tia misy sponsor fa naharitra zany atsika teo ohatra hoe Telma premier sponsor numéro 1 ny fédération mbola izy hatramin'izao Telma io fa tsy football rera nge toanany Telma io koa zany ny star ny sintaka kely izy teo miverina izy am'ty satria tsy moramora même natanteraka compétition nationale fotsiny efa vola lehibe iantso le expatrié reny tsika mandeha aty a tsy moramora même andeha honorer le match journée FIFA reo araka mivolazanao teo a araka volazany maître type teo hoe alohan'ny le match andeha ataotsika amin'ny mois de mars tokony manao le firenena any Afrika nenge frontière fotsiny mampisaraka azy any atsika ty nosy
zay zany anisany sakana anisany zava-dehibe masarotra amin'ny resaka hoe fandaniana vola za ma tsy ndeha hiditra détail lalina loatra amin'ny kasiky ny arabola fa ny ana maraka teknika fa information tsara fantatritsika ihany izy nambarantsika teo reny fa ato le mikasiky le hoe le fahazoana vokatra le nitenenao hoe tsy tokony zao ataon'ny fédération am'izao fotoana efa manatanteraka manao action ny fédération malagasy de football zao na formation zany na mikasika an'le jeunes eto nitenina zany izy teo ligue-na Lamanga démembrement ny fédération ne manao ny compétition des jeunes eto tsy eto rery fa misy manao compétition amin'ny ligue-na Lamanga ligue Boeny manao ny any Atsimandrefana manao ny any Atsimatsinanana efa misy manao zany maromaro ny école de foot efa mitsiry be da be manerany Madagascar fa tsy tonga dia azoantsika vokatra zao de zao mila manana faheretana ary manaraka ary mila finiavana azoantsika mitakitra hoe ary satria rehefa kelikely eo ty génération ty raha ohatra reraka izy tonga amin'ny telopolo taona mahery eo izy ny andimby azy tsy maintsy volena manomana le relève zay ngamba ataoko fa teniteny kely le mikasika le président Daniel Zico plus hoe ny sehatra tsy miankina sy ny fandraisana anjarany eo anivony zay hoe fampiroboroboana ianao mpitantana club raha teo ny baolina kitra zay ye zay mihitsy ny tena nitondrako anazy tamin'ny voalohany teo hoe io miankina amin'ny ny fampirisihana zay ataon'ny orinasa privé moa zany anisany manampy ho an'ny baolina kitra ary zay moa tena ndetenina teo hoe misy le formation zay créena misy société maromaro zay efa hitako hoe manana école de foot fa ny foto-drafitrasa no tsy ampy zany hoe tsika zany zay le mahatonga nanteny tamin'ny voalohany hoe tokony hisy foto-drafitrasa ho atsangana fa tsy eo tsy hoe ny FMF fa no manao na hoe tsy manao ny FMF fa za kosa mampirisika ny FMF hoe tokony ianao mafimafy kokoa raha nanao izy teo aloha tokony avita zavatra bebe kokoa fa zay tsy ho vitan'ny FMF rery fa tsy maintsy ampiny fanjakana mifoto-drafitrasa de hifanampiana ho an'ny rehetrarehetra fa zahako raha société privé anahako zay mitondra club amin'izao fotoana zao de anisany hoe mafy mitondra club fa za kosa nenefa de mangataka amin'ny FMF fa tokony isy politika ihany amin'ny FMF ao anampiana an'ireo club na de oviva ray ara satria tsika manana mpanoana atao hoe star fa ny oviva anankiray zay hoentinay amin'ny championnat de Madagascar tsy misy nefa tsika manana mpanoana zany hoe tokony isy politika jerevana ihany zany eo anatin'le izy hoe aiza no tokony anampiana an'le club zay eo anatin'le izy fa satria sahirana izy ireo ary hoetiko am'izay ihany koa ho an'ny ligue zay any amin'ny faritany moa ny ligue moa misy ligue roa am'roapolo tsika izay toanan'ny FMF ny fanampiana ho azy ireo fa zay raha nanadiady tany amin'ny ligue de hitaona hoe tsy de ampy firy tsy fantatra na le politika eo amin'ny FMF na hoe misy tsy mipasy makany amin'ny ligue fa tokony hisy zavatra ifandrombona ny ligue sy ny fédération mba ahafahana mampitombo an'le baolina kitra zay moa no teneniko hoe le zavatra omenan'ny ligue andreny hoe tokony ananana formation zany hoe tokony azahoana akizy manana traikefa ho ampiakarina makaty Antananarivo mba hanampy an'ireo baria zany hoe formation ho an'le akizy hitombo hiangeza hatrany izay formation zay no tokony hojerevantsika ary anampiko andetenina kely angambany momba an'izay le efa nanao kely tsika tamin'ny taloha teo resaka hoe isaka ny vacances ampianatra de misy an'ilay ino ty izy rencontre ho an'ny 22 région tokony ho tohizan'ny FMF zay satria anisan'ny politika tafiditra ao anatin'ny vola omeny FIFA le ino ty izy formation ho an'ny ankizy mba ahafahan'ireo ankizy Madagasikara maka relève tsy Madagasikara rery ihany fa zay toana amin'ny FIFA rehetrarehetra de anisan'ny politika eo ihany koa vehivavy zay ao anatin'ny politika ny FIFA ny fanohanana azy reny efa nyteneny detenina teo moa de zay no anisany tokony azahoantsika zavatra lehibe fa anisany ihany koa tokony ho jereva fanjakana de ny hoe mijery politika anankiray tokony anampiana n'le olona mandray anjara ao anatin'ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny tsy mijery hoe baolina kitra rery ihany fa amin'ny ankapobeny mihitsy hoe iza no société mikarakara n'lay fanatanjahantena manampy an'lay fanatanjahantena de mba jerevan'ny fanjakana zay société zay ohatra hoe tsy mijery hoe fanohanana amin'ny ankapobeny fanalefahana taxe eo ihany koa no hoe fampirisihana ihany koa amina resaka hoe
fanaovana zavatra zay ao anatin'le orinasa zay mitatana an'le izy anisan'ny politika fa zay tsy pasy zay raha tsy misy politika atolotra ny FMF zay hoe ity no politika anay omena fanjakana mba ahafahan'ny fanjakana mandinika an'le izy ao anatin'le hoe inona no anampianany reto ao anatin'ny baolina kitra aloha zany teneniko fa mety manana politika ihany koa ny baskety mety manana politika ny rugby zay amena azy de iny nodiny fanjakana mba ahafahan'ny fanjakana manampy an'reo société reo manampy ihany koa ny fédération zay nampitosika an'le izy fa hoetiko kely ny mpanohana tasy hoe tamitsika resin'ny tarika 0 tsika tamitsika Côte d'Ivoire fa Sénégal matsy rencontre amitsika manaraka tamitsika première mi-temps raha tadidiko tsara lay match première mi-temps tsika ny tarika 0 inona ny antony natrataratsika 0 eo le misy zavatra be de be zany ao anatin'ny baolina kitra io ary misy zavatra tokony arenina rehefa mino fangambana efa hitako efa narenina rehefa hitako hoe hitany mpitatana am'izao fotoana zao le lesiko ao anatin'le izy oui de lasa hitany am'izao fotoana zao le lesiko de fatan'le tokony zavatra tokony atao de hitako hoe efa voarina tsikelikely le izy ary mety mino afangambany tokony ho arenina tsara mihitsy ary tokony ho tsara tsika rehefa petraka daholo zay zavatra rehetrarehetra zay eo ihany koa moa mpanohana efa hoe tokony hoe anohana hatrany farany na de match ataotsika hoe tsy mijery hoe ligue ho any ohatra ny match ny ligue na ny champion de Madagascar na coupe de Madagascar izay mandeha fa tsy teny afa-tsy ny any ivelany ihany feno ny terrain ho an'ny Côte d'Ivoire ho an'ny Sénégal ho an'ny Kenya zay anisan'ny tany andalam-pandrosoana daholo reny efa tena manana le politika hoe mameno an'le terrain fa toiziko kely am'izay fotoana zay tsika tokony hijery lavitra koa an'le atao hoe ligue pro mba ahafahan'ny ankizy manana n'lay possibilité ahafahany mampitombo ihany koa ny zay lay teneniko hoe resaka am'izao fotoana zay fa vola satria mijery mivady amanjanany izy aizany amelomana ny reto raha ho any ivelany akoatrinona vola azo koa any firero raha eto Madagasikara mety mahazo ohatrinona mba ahafahany mamelona ny vady amanjana satria io ny azo ny fotoana anankiray zay tapitra 30 ans raha tsy diso mety raha 30 taona no tapitra ny carrière na akizy anankiray de ho aizy izy avy eo satria izy tsy miasa amin'ny société zay hoe ivelomany any arina fa io baolina kitra io zany hoe tokony ho jerevitsika zay de eo amin'ny fotodrafitrasa no tokony mba ahafahantsika mijery an'izay mba ahafahantsika manao baolina nocturne satria tsy ampy amin'ny baolina nocturne eto amintsika ia hitodika ato amin'ny technicien manakambara aloha ny détail rehefa avy eo angamba fa omeko azy ny fitenenana de rehefa avy eo makany fa zakatsika tsara ve ny fanofanana ny ankizy ho mpilalao baolina kitra io moa zany lafiny ara-bola fa na eo koa ny lafiny fandaminam-piainana efa ekeny atao hoe toetsaina ny ray aman-dreny satria tsy maintsy miainga avy any io ny hoe ho mpanao baolina kitra ny zanany raha eto Madagasikara ia dranao nanome fitenenana iny raha am'izay lafin'izay aloha no tenenina de be de be zany ny zavatra mitranga hoe misy moa ny ray aman-dreny tonga de io ny zanany tonga de ataony mahitsy hoe anao baolina ty misy sady mianatra io manao baolina mizarazara roa eny ary raha tsika rehetrarehetra angamba mandinika tsara fa tsika ohatra manana ankizy manomboka eo amin'ny 10 ans eo izy tena hitanao hoe footballeur mihitsy hitanao hoe manao baolina tsara de miakatra ny taona fa manomboka metsita iny tsy resaka le fanofanany zay fa eo koa le resaka hoe satria moa eto misy fotoana apetraky ny ray aman-dreny zay hoe tsisy avenir ny football malagasy tsisy avenir io fa aloha mianatra zany ny zavatra ohatrany hoe ampidiriny ray aman-dreny ao an-tsainy zaza ohatra ohatran'izany tsy fanofanana zany ataoko angamany fa be de be ny mpilalao navoakan'ny teknisianina malagasy be de be mihitsy no navoakany tsika tsy tantara am'ireny nandeha rehetrarehetra an'ireny fa nandalo teo ampelantanan'ny teknisianina malagasy nandalo teo ampelantanany tao amin'ny fédération ny karakara na tonga an'ireny ankizy ireny fa tsy ho azara mihitsy ireny no lasany an-dafy sikan'izay zany raha betsaka amin'ny malagasy any matavavoaka ankizy ihany koa ny teknisianina malagasy fa tsy voatery hoe efa lasa any fa ny olana fotsiny tsika de zay tsika zany tsy de tena manana hoe club ohatrany hoe tsika zany zao tokony hoe mijery club anankiray mba azahoantsika hoe tsika ny manao pépinière ny ohatra mba moramora azahoany satria zay mahatonga ny ohatrany hoe Nigeria Côte d'Ivoire Cameroun manana mpilalao matianina foana satria ny azy
vo eo amin'ny 17 eo 18 efa misitona any de mandalo centre de formation igny mahazo ny formation rehetrarehetra ny professionnel zany hoe mandalo ny misy ty ny stagiaire prozy de tonga prozy de aza dino nefa rehefa tonga an'izay izy matoa izy tafiditra an'izay professionnel zay fa manana niveau ambony am'izay fotoan'izay zany tsika manana joueur manana niveau ambony ao amin'ny équipe nationale malagasy zay zavatra zay koa zany tena zavatra tokony hoe ho tadiavitsika aingana diaingany ohatra fotsiny hoe raha misy ohatra hoe ohatrany hoe lance moa nisy fotoana tsy efa nisy zay ngamba ny directeur technique nandefa tsika akizy makany de izy mitazona anazy hoe ty ampidirina stagiaire pro de rehefa voatsika manana joueur tsara satria raha mandinika anareo fa rehefa tonga any ivelany le joueur de mivoatra be satria am'izay fotoan'izay efa mety eny le football fa raha mbola mijanona eto izy mbola eo ihany koa le hoe mbola hiasa aloha misy mpiasa reo zany hoe mbola tena azo atao hoe amateur ihany koa zany satria misy ohatrany hoe miasa kely aloha nareo manao entraînement nareo am'izao zany tsy mbola azo atao hoe professionnel zany fa professionnel io ihany ny asany raha ilaina izy raha pitso maraina eo izy présence sur terrain ilaina izy ny ariva présence zay fotoana hitadiavana azy zany de zay izy ny atao hoe tena professionnel de araky le tenin'ny président teo mafisako an'izay zay koa angamba ny tena zavatra tena ilaina le hoe misy jiro ny terrain satria raha ohatra kosa reo ohatrany hoe mbola mpiasa fa raha ohatra kosa ohatsy mitovy any la réunion ny la réunion nge presque mpiasa fa baikany amin'ny enina de manao entraînement ny amin'ny enina zany hoe tsy de tena misy sakana hoe miasa fa tsy afaka fa efa mirava daholo nrehetrarehetra zany hoe eo daholo zany ny effectif anao am'izay fotoan'izay ka zay zavatra zay koa zavatra anisany atao hoe mampandroso ny football ihany koa zay mba azahoana am-pelatanana ohatrany hoe ho anay zany zay encadreur zany ny élément zany ilaina hitanay eo ao anatin'ny une semaine présent daholo le tena élément ilaina fa raha ohatra ny misy hoe tsy afaka ihany na fa miasa fa tsy afaka avandray mony hoe blessé na ny marary zavatra afy fa tsy afaka hony fa miasa de fa anisany tsy mampandroso ny zavatra ataon'ny technicien zany zay satria le élément rehetrarehetra tsy présent eo amin'ny devanao ka zay zavatra zay zavatra anisany sakana ihany koa fa raha tena verina samaranako tena angamba miteninao zay afaka mamola vola tsara ho mpilalao manana niveau ambony ny technicien eto Madagasikara satria ny tiako lazaina am'izay ny mpilalao ao amin'ny équipe nationale nge navoaka ny technicien amin'ny club tsirairay nisy ihany koa ny technicien zay tany amin'ny ohatrany hoe U15 nandalovany zany hoe io zany amin'ny fiteny ny any ivelan'izay continuité de travail io zany hoe nisy technicien nitazony tamin'izy 15 ans nisy nitazony izy tamin'izy 18 ans zany hoe ohatran'izay miakatra ohatran'izay zany hoe continuité de travail nataon'ny technicien rehetrarehetra ny atongavany io ohatra reny matianina tsika any ivelany reny raha tsy tenitsika hoe nisy ny navoaka ny akademie ntsika nisy navoaka ny Jesaya ohatrohatran'izany nisy ohatrany ry faneva imazo atao amin'ny Saint Michel izy tao amin'ny Scafoot izy ataoko angambany fa technicien malagasy daholo no namola volany reny ny mpanazatra atsika am'izao teratany frantsay na ny Antoly Safidy mpanazatra atsika frantsay Dupuis Nicolas izy zany mpanazatra atsika am'izao fotoana fa io moa zany ny Safidy mikonto koa moa zany izy eo ny Trekefa zay ananany fa misy dikany be de be koa zany iny amin'ny mpilalao matianina satria araka voalazany maître Tipetio moa hatram'izay technicien malagasy ankoatrany nisy any teo vazaha nandalondalo teo ankoatra nisy Nitger nisy vazaha maromaro mitondra ekipa pirenena malagasy fa nefa ny tsy dia lasa loatra nankaiza koa fa zao mitsika ny vintana ny mpilalao anazo formation maromaro ko voalazany maître Tipé ka manamora ny asan'ny Nicolas Dupuis ny fanana sady nomena fahalalana tanteraka izy misafidy ny mpilalao zay tena antsona amin'ny équipe pirenena malagasy na nivelany na eto antoerana ka tsisy ankiteritery mihitsy ny fakany mpilalao fa eto le point anankiray aleo zany azavaintsika moa tona le match amicaux tsy ho an'ny équipe nationale rery ihany na ny équipe isolotenatsika amin'ny lalao iraisa pirenena amin'ny Ligue des Champions ohatrany ataony knaps matetetika na ny LGCO plus zay nanao le coupe ny CAF mbola miverina zavatra amin'ny équipe nationale io ihany raha tapitra championnat de Madagascar président isolo tena Madagascar ianareo LGCO firy match amicaux
mba nataonareo alohan'le match maiko internationaux tsy misy pourquoi satria tsisy le moyen satria tsy moramora le anaova na dia anafatra na ndeha voaka ka zay zany anisany ataoko hoe mahavita betsaka ihany ange manao miracle na ny technicienne na ny dirigeant zay anatiny ao a mamahazo vokatra atsika ary tatoato zay a efa nahazo nandona varavarany match de groupe ny knaps farany teo ny LGCO koa hitako fa raha ohatra ka ny équipe ohatra ny LGCO na Dema na ataontsika hoe l'équipe manana moyen amitsika eto Madagascar ka misy possibilité manao match amico na hoe misy fanampiana araka voalazantsika tsy ny équipe pirenena fotsiny misy fanampiana na sponsor araka voalazanao teo na ny fanjakana mino fa mahay tsaratsara kokoa mahay falifaly kokoa ny petit bol mandeha mampriska tonga mandeha manony ny équipe solotena atsika na équipe nationale zany na équipe pirenena ivaraparana ny fotoanatsika satria fa ho tapitra ngamba ataon'ny ya sotranao na mevitenena izy ty moa araky ny tenin'ny Ndriamatoa de bon teo hoe rahapirenena ka ny anahy moa zany efa araky ny tenin'ny mpanentana atsika teo faraparana amin'ny fandarana de reto mety misy osikevitra kely oa avy aty aminay pakafia nefa mety mba ahitana zavatra tsara ihany voalohany aloha ny momba an'le mpilalao za zany mahita fa mpilalao atsika manafiniavana izy fa araky ny tenin'ny zokitipe tato moa hoe zala sady mamelona fady amanjanaka sy ny sisa de le baolina zany ndraindray lasa tsy mandeha amin'ny laoniny ka io indrindra tiako atongavana hoe mamotiveur angary zala zao aloha de efa isorana sady ny ao fédération aloha zany satria efa misy prime mandeha aloha ny am'izao a ny amin'ny mpilalao isorana be tabe aminareo am'izay rehefa mba misy zavatra tsara ty mba de raha ihany koa de manarak'izay a misy koa le vola be manapitrisa maro raha ohatra tafita amin'ny kanitsika le 50 millions de FMG izy zay ka manateny izahay a fa ny akoatra zany hoe mahita an'izay zany zay de ohatry mahita ohatry ny tehiteny hoe misy vola ihany zany ao ka zay zany tena mangataka zay pakafy toandry zala fa zay mahita hoe rehefa tena voatohany izy misy antsirevo tsara prime vola fo prime ataontsika hoe kely nge le prime io zarana oarina am'zay raisiny zalava ny ivelany nefa hita rahantsika mahita mivokatra ka sosikevitra afaka ty aminay ngamany hoe maninona raha ohatra hoe Sénégal mbola lavitra coach du puits ohatra ny efa niteny ihany tamin'izy le natao interview eny isy match amical de fantaniko hoe metrovin zay match amical zay aloha mety valinao ngamba review azafady de hoe am'izay match amical zay raha ohatra hoe ny ivelany a de arabatsara moa tsy famezatsiny iny ka raha eto atoerana de mba miangavo mihitsy zay raha mba mety hoe tsy hoe miangavo moa zany fa sosikevitra hoe maninona raha ny fidirana asina fidirana izy io a de fidirana afaka atao mora tsy maninona de asivy boatin-drakitra de iny boatin-drakitra iny a afaka tsy maninona tonga de omena mpilalao tsy fantatsika omena mpilalao zany ohatrany hoe karazana match de gala zany de mety hoe mety izy ny tsy fiampitokisana sy ny sisa afaka tsy fantatra afaka ifandrombonana hoe isory tena avy amin'ny pakafia isory tena avy amina club isory tena avy amin'ny tsy fantatry hoe fédération na manara-maso an'iny raha ohatra sanatria tsisy ny fampitokisana fa sura fa mety tsy olana zay fa zay zany mba sosikevitra avy aty aminay manarak'izay a ny fanjakana zany moa efa raha malala am'izao hoe raha tena ohatra ka tsy mbola tsapanareo hoe makarary fony vahoaka le baolina kitra ary fanjakana miala tsy indrindra tompo de mba miangavy re ataovy eo amin'ny terrain de basket a le balle populaire amin'ny 26 juin farafaratsiny zany raha ohatra hoe tsisy mbola tsisy le fotodrafitrasa mbola tsisy le mety hoe politika ny sport eto amin'ny firenena de fiangaviny ny efa misy aza simbana ntsony amin'ny fety rea mamasina ny 26 efa akaiky mantsy zao ny fety pirenena raha malala hoe fety pirenena fetytsika malagasy io fa raha mba azo atao re de mba ataovy amin'ny terrain de basket le balle populaire fa ny fankalazana lehibe tsy maninona eo ihany moa satria hoaizary moatsika de ny farany a mitodika amin'ny ny club sy ny fédération nangambany eo amin'ny resaka serasera za zany mahita hoe manao ezaka nareo misy ny ezaka mahita zahay hoe misy ny ezaka fa kosa hoe tsy ampy ny serasera anareo matetika zao misy baolina eto analamanga zao ohatra analamanga moa ny akaiky tsy fantatra raha tsy efa mijery tele zay ve ny LGCO plus nanao baolina ay ve ny ana manao baolina ny communication anareo zany tena azo ataoko hoe mialatsiny am'le fomba fiteny hoe faible be nareo miandrandra victoire miandrandra recette a nefa mipakafy ary tsy atsonareo ijery anareo kory
ndringoby zao a mahita mihitsy a indraindray eny an-dalana eny na mandeha eny an-dalana eny fotsiny ary mahita fisy be tabe ianina manao amin'ny anina amin'ny tel daty mbola tsy nahita mihitsy hoe baolina kitra Tanalamanga ohatra ka hoe ianina anao amin'ny anina le seraseranareo zany ataoko mba hamafisy efa misy zao ny tambajotra serasera efa misy ny tsy fantatro teknôlôjia zany efa mivoatra be zao hoe afaka atao tsara zay de ohatr'izay koa ny eo amin'ny FMF raha tsy manao baolina mibariatsy eny mihitsy ny FMF de nefa antsika ohatra manana site web zay raha tsy diso fa matetika misy fotoana mba mijery azy io fa tsisy mise à jour mihitsy au moins mba ohatra mba misy extrait le vidéo kely mba nataony banitany mivelany tany na tsisy tsy mandeha vatana amin'ny télévision na pirenera mba tokony mba hitanay eo ny serasera amin'ny FMF zany amafiso kely fa hitanareo hitanareo io fa misy vokatro atsoy ny vahoaka anatina anareo ary farany indrindra mialatsiny ramy Andriamatoa Tsitoaina ho atsika mpanao gazety tsika mpanao gazety mino fa mba fantatritsika hoe misy an'izany atao hoe internet zany na misy an'izany tsy fantatro hoe mba hitovana vaovao fa tadidio fa ny zavatra lazainareo no misy impact indrindra amin'ny vahoaka ka raha zavatra diso no menareo ny vahoaka normal ny vahoaka raha ohatra ka hoe manaraka hevi-diso normal ny vahoaka raha tsy anantona le sehatra anankiray misy ka mba lazao re hoe mba fa vao marina zany mena ny vahoaka indrindra tsika mpanao gazety ara-panatanjahantena moa satria fanatanjahantena ny resaka eto mba vao marina omena rehefa ohatra fa tsy azo antoka le vaovao aza lazaina tsy mampaninina anay zay ngambany fa de averiko ihany hoe toany le bandikely maingy am'le bandikely io rehefa mamy vokatra tsara izy mameniheriny tonga ampakafia rehefa tonga ampakafia ainsi de suite de le ligue pro farangamba mialatsy indrindra tena farandrindra ho an'le ligue pro zay hoe inona moa zany ny sakana inona moa zany ny sakana tsy avitantsika an'izany nefa Maurice areo no vita Maurice areo na vita inona ny sakana tsy avitantsika le izy raha tonga ne sponsor miantoka andrerareratra amin'ny karama joueur fa tsy fantatra contrepartie fanarahan'ny fédération na sy ny tariny mety hoe publicité ve sa ahoana inona moa zany tena antony tsy avitantsika an'izay mba marana ny fotoana atsika zay zany ny azy aloha ny afatra farana de atombokotsika ato amin'ny alevantsika ohatra zao angambany type nena angambany teniko farany de tsotra hoe ny fidirany rehetrarehetra ho anatin'le izy zany hoe ny mpakafia ny ao ny acteur principal ao ny administration ao ny staff technique fa indrindraindrindra ny fanjakana io tsy rehetrarehetra nge tsisy tsy malala hoe tsy mandeha ny zavatra raha vao tsisy ny vola zany zavatra tsy possible fa tsara mba hiarahana amin'ny salale izy efa hita izao fa efa misy mangirana ozy izy ny fiteny tsy tokony iandryandrytsika hanosika an'izay zavatra zay anao tolo-tanana anyme tanana na io hoe io ange tsy voatery ho vola fa rehefa tonga ianao présent tonga ianao manome fotsiny ohatrany hoe mba teny fakasitrahana manome anao teny fampaherezana ho an'ny mpilalao na ho an'ny mpitatana hoe toy izy fa tsara de fa zavatra tsara zany hoe ny fahatongavanao nge de fa ilaina na de atao hoe tsy misy ary le hoetiny fa tsy hoe mitazan-davitra fotsiny de mieritreritra ny ty de tsy raharan'ny rakotina tsy raharany rabe fa ny anangamban'izay ny tenateniko farany mila fanampiny rehetrarehetra indrindraindrindra ny fanjakana sotra atotokary amin'ny président ngama de amarana ny teny ny tetena hoan'angamany hoan'ny somary hitondrakely an'le anao teo hoan'ny ligina Analamanga angambany zay no miatefa le communication satria zahay mpilalao fotsiny ny ato amin'ny Analamanga fa ny ligina Analamanga no tompony andraikitra amin'le communication ohatr'izay ihany koa ny FMF zay tsy zay moa mitantana amin'izao fotoana zao de atsipy any amin'ny DTN angamba zay de mety ho azan'ny FMF ihany le hoe tsy fahampiny le communication fa ho atsika rehetra koa anampiko an'ny maître teo le hoe ho atsika rehetrarehetra ary ny tsika malagasy anisan'le hoe mahay baolina ny zanaka malagasy fa mila ampina amina teknika kely fotsiny fa tsika tena brésilianina kely tsika ny filazan'ny olona rehefa mivoaka any ivelany fa misy an'izay tsy fahampiana kely resaka ara-tsakafo anga maloha voalohany de ho ihany koa le hoe formation de ny fahatelo ny tena tsy ampy eto Madagasikara ary ity mba angatahako ho an'ny fédération indrindraindrindra sy ho an'ny fanjakana le fanorenana fotodrafitrasa satria raha tsy teny hoe raha fa tsara ny terrain ka milalao baolina eo amin'ny terrain ianao resin'ny olona eo ianao mbola tsy mahay ianao zay matoa ianao resy amin'ny terrain tsara de tsy mahay ianao zany hoe ny tiako tenenina de hoe manana fotodrafitrasa tsara tsika mba ahafahana mitaizan'ireo ankizy ireo
zay no zava-dehibe ary io a fotodrafitrasa tsara io de miainga amin'ny politika ny FMF aloha zay anampiana ny ligue amin'ny faritra 2020 a mba hanana ny ligue terrain tsara rehefa manana terrain tsara ny ligue any amin'ny faritra 2020 a de anisany a manampy ny fahaizan'le ankizy any amin'ny faritra ary eo ihany koa moa le niteneniko tamin'ny voalohany le hoe miainga avy any amin'ny EPP izay any amin'ny faritany tsirairay ihany a no ahafahana mampandroso ny baolina kitra ihany koa satria reny no taranaka reny no andimby an'ireo ankizy efa lehibe ireo zany amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana moa tahaka izao misy indraindray ho anay zany ho anay club a mafimafy le hoe miatrika an'le championnat de Madagascar coupe de Madagascar zay DTN eto amin'ny télévision malagasy mba eno vahoaka malagasy rehetra mba mangataka amin'ny FMF mba hisy politika zay anoanana ho an'ireo club reo fa mafy reo surtout ny avy any androy zany miakatra manao match satia Majanga tena enjana fa mba misy politika zany zay omen'ny FMF na misy projet zay omen'ny FMF fa nireny ligue any amin'ny faritra reny mba afahandrareo a manana ihany koa an'izay fahefa-mividy hiakatra zay ary eto de mbola manitona ihany an'le hoe fanomezana terrain tsara ho an'ireo ligue paritra rehetrarehetra reo fa eo ihany koa ny eto Antananarivo zay anisany mila an'izay terrain zay de manimpi kely an'ny ho an'ny petit baolina kitra aloha misaotra amin'le fahatserovatena sy le hoe ao anatinareo le baolina kitra amin'izay zavatra zay tena anisany mampitoseny zavatra ohatr'izany satria anisany hoe ny mpakafy no tena tompon'andraikitra voalohany sarotiny voalohany rehefa misy vokatra tsy azo zany hoe io zany anisan'ntsika rehetrarehetra ny tompon'andraikitra na ho an'ny terrain na ho an'ny fotodrafitrasa rehetra zany zay amin'ny fotoana io de ino no mba ahafahantsika mampiseho an'izay ihan'zay ho anay moa ao amin'ny club de efa manana projet zay ho atolotra amin'ny fanjakana momba ny projet na resaka fanatanjahantena resaka baolina kitra angambany mba ahafahantsika rehetra misitraka ho an'ny fanjakana zany any orinany de ho atolotra anay zay rehefa misy fotoana zay ahafahanay manolotra azy de misaotra antsika rehetrarehetra DTN mamarana eka voalohandreo misaotra ny télévision malagasy sy indrindra fa ny kodalina amin'ny fanasananay ary ataoko fa mbola hoisy koa zany amin'ny manaraka après Sénégal angambany rehefa atsika manao vokatra tsara amin'ny Sénégal eto amintsika koa misaotra amin'ny kitra ianareo petit baolina nanome le sosikevitra satria zava-dehibe satria ny fitsikerana zay atao tokony atao ampandroso satria tsy hoe nitsikera fotsiny ianareo nanome sosikevitra fa za moa manaraka le sotra masina milaza hoe vato ny torotorano ana no navitako tamboho ka io atao raisinay ho tsara reny eniny fédération malagasy de football de voalaza na ny voalazanao atao président de mandiniky tsara amizay za mino fa ho tsaratsara kokoa noho le lasa zay ho avy eo na le resaka question ohatra hoe fanampina amin'ny resaka match amin'le star zay ho isy amity satria nisidika kely nge star teo matotsika tsy nisy zao am'izao fotoana izy miverina ka mamerina fisaorana amintsika rehetrarehetra misy question fanotaninao teo le hoe le match atao le journée FIFA de amin'ny octobre et novembre les 2 journées FIFA ary io de fa mampanantena anareo zay fa miezaka anao ezaka ny fédération izy ty moa araky ny tenin'ny Ndriamatoa de bon teo hoe raharam-pirenena ka ny anahy moa zany efa araky ny tenin'ny mpanentana antsika teo faraparana amin'ny fandarana de reto mety misy osikevitra kely avy aty aminay mpakafy nefa mety mba ahitana zavatra tsara ihany voalohany aloha momba an'le mpilalao za zany mahita fa mpilalao atsika manana finiavana izy fa araky ny tenin'ny zokitipetato moa hoe zala sady mamelona vady amanjanaka sy ny sisa de le baolina zany ndraindray lasa tsy mandeha amin'ny laoniny ka eo indrindra tiako atongavana hoe mamotiveur angary zala zao aloha de efa isorana sady ny ao amin'ny fédération aloha zany satria efa misy prime mandeha aloha ny am'izao ny amin'ny mpilalao isorana be tabe aminareo am'izay rehefa mba misy zavatra tsara de mba de raha ihany koa de manarak'izay misy koa le vola be manapitrisa maro raha ohatra tafita amin'ny kanitsika le 50 millions de FMG izy zay ka manateny izahay fa ny akoatra
zany hoe mahita an'izay zany zay de ohatrany mahita ohatrany tehiteny hoe misy vola ihany zany ao ka zay zany tena mangataka zay pakafy toandra lara toandra la fa zay mahita hoe rehefa tena voatohany izy misy an'tirefo sara prime vola vo prime ataontsika hoe kely nge le prime io zarana oarina am'zay raisiny zalafany ivelany nefa hita rahantsika mahita mivokatra ka sosikevitra afaka ty aminay ngamany hoe maninona raha ohatra hoe Sénégal mbola lavitra coach du puits ohatrany efa niteny ihany tamin'le izy le natao interview eny isy match amical de fantanio ke Metroville zay match amical zay aloha mety valinao ngamba review azafady de hoe am'izay match amical zay raha ohatra hoe ny ivelany de arabasoa tsara mo tsy famezatsiny iny ka raha eto atoerana de mamengavo mihitsy zay raha mba mety hoe tsy hoe mengavo moa zany fa sosikevitra hoe maninona raha ny fidira asina fidirana izy io de fidirana afaka atao mora tsy maninona de asivy boatin-drakitra de iny boatin-drakitra iny afaka tsy maninona tonga de omena ampilalao tsy fantatsika omena ampilalao zany ohatrany hoe karazana match de gala zany de mety hoe mety izy ny tsy fiampitokisana sy ny sisa afaka tsy fantatra afaka ifandrombonana hoe isolotena avy amin'ny pakafia isolotena avy amina club isolotena avy amin'ny tsy fantatro hoe fédération manara-maso an'iny raha ohatra sanatria tsisy ny fampitokisana fa sura fa mety tsy olana zay fa zay zany mba sosikevitra avy aty aminay manarak'izay ny fanjakana zany moa efa raha malala am'izao hoe raha tena ohatra ka tsy mbola tsapanareo hoe makarary fony vahoaka le baolina kitra ary fanjakana miala tsy indrindra tompo de mba miangavy re ataovy eo amin'ny terrain de basket le balle populaire amin'ny 26 juin farafaratsiny zany raha ohatra hoe tsisy mbola tsisy le fotodrafitrasa mbola tsisy le mety hoe politika ny sport eto amin'ny firenena de fiangaviny ny efa misy aza simbana tsony amin'ny fety rea mamasina 26 efa akaiky matsy zao ny fety pirenena raha malala hoe fety pirenena fetytsika malagasy io fa raha mba azo atao re de mba ataovy amin'ny terrain de basket le balle populaire fa ny fankalazana lehibe tsy maninona eo ihany moa satria hoaizary moatsika de ny farany mitodika amin'ny club sy ny fédération nangambany eo amin'ny resaka serasera za zany mahita hoe manao ezaka nareo misy ny ezaka mahita zahay hoe misy ny ezaka fa kosa hoe tsy ampy ny serasera nareo matetika zao misy baolina eto Analamanga zao ohatra Analamanga moa ny akaiky tsy fantatra raha tsy efa mijery télé zay ve ny RGC plus nanao baolina ay ve ny ana manao baolina ny communication anareo zany tena azo ataoko hoe mialatsiny amin'ny fomba fiteny hoe faible be nareo miandrandra victoire miandrandra recette nefa mipakafy tsy atsonareo ijery anareo kory ndringo bi zao mahita mihitsy ndraindray eny andalana eny na mandeha eny andalana eny fotsiny ary mahita fiche be da be ianna manao amin'ny anina amin'ny tel date baolina tsy nahita mihitsy hoe baolina kitra eto Analamanga ohatra ka hoe ianna anao amin'ny anina le seraseranareo zany ataoko mba hamafisa efa misy zao ny tambazotra serasera efa misy ny tsy fantatro teknôlôjia zany efa mivoatra be zao hoe afaka atao tsara zay de ohatr'izay koa ny eo amin'ny FMF raha tsy manao baolina mibariatsy eny mihitsy ny FMF de nefa ntsika ohatry manana site web zay raha tsy diso fa matetika misy fotoana mba mijery azy io fa tsisy mise à jour mihitsy au moins mba ohatra mba misy extrait le vidéo kely mba nataony banitany mivelany tany na tsisy tsy mandeha mivantana amin'ny télévision na pirenera mba tokony mba hita ny serasera amin'ny FMF zany amafiso kely fa hitanareo hitanareo io fa misy vokatro atsoy ny vahoaka anatina anareo ary farany indrindra mialatsiny amin'ny Andriamatoa Tsitoaina ho atsika mpanao gazety tsika mpanao gazety mino fa mba fantatritsika hoe misy an'izany atao hoe internet zany na mba misy an'izany tsy fantatro hoe mba hitsovana vaovao fa tadidio fa ny zavatra lazainareo no misy impact indrindra amin'ny vahoaka ka raha zavatra diso no menareo ny vahoaka normal ny vahoaka raha ohatra ka hoe manaraka hevi-diso normal ny vahoaka raha tsy anantona le sehatra anankiray misy ka mba lazao re hoe mba fa vaomarina zany mena ny vahoaka indrindra tsika mpanao gazety ara-panatanjahantena moa satria fanatanjahantena ny resaka eto mba vaomarina omena rehefa ohatra fa tsy azo antoka le vaovao aza lazaina tsy mampanina anay zay ngambany fa de averiko ihany hoe toany le bandikely miaingy am'le bandikely io rehefa mame vokatra tsara izy mameneriny tonga amin'ny pakafia rehefa tonga amin'ny pakafia ainsi de suite de le ligue pro farany ngamba mialatsy indrindra tena farany indrindra ho an'le ligue pro zay hoe inona moa zany ny sakana inona moa zany ny sakana tsy avitantsika an'izany nefa Maurice areo no vita Maurice areo na vita inona ny sakana tsy avitantsika le izy raha tonga ne sponsor miantoka andretraretratra amin'ny karama joueur fa tsy fantatry contrepartie fanarahan'ny fédération sy ny tariny mety hoe publicité ve sa ahoana inona moa zany tena antony tsy avitantsika an'izay
ia mba marana ny fotoana atsika zay zany ny azy aloha ny afatra farana dia atombokotsika ato amin'ny alefantsika ohatra zao angambany type nena angambany teniko farany dia tsotra hoe ny fidirany rehetrarehetra ao anatin'la izy zany hoe ny mpakafia ny ao ny acteur principal ao ny administration ao ny staff technique fa indrindraindrindra ny fanjakana io tsy nrehetrarehetra nge tsisy tsy malala hoe tsy mandeha ny zavatra raha vao tsisy ny vola zany zany zavatra tsy possible fa tsara mba hiarahana amin'ny salala izy efa hita izao fa efa misy mangirana ozy izy ny fiteny tsy tokony iandryandrytsika hanosika an'izay zavatra zay anao tolo-tanana anyme tanana na io hoe io ange tsy voatery ao vola fa rehefa tonga ianao présent tonga ianao manome fotsiny ohatrany hoe mba teny fakasitrahana manome anao teny fampaherezana hoan'ny mpilalao na hoan'ny mpitatana hoe toy izy fa tsara dia fa zavatra tsara zany hoe ny fahatongavanao ange dia fa ilaina na dia atao hoe tsy misy ary le hoetiny fa tsy hoe mitazan-davitra fotsiny dia mieritreritra ny ty dia tsy raharan'ny rakotina tsy raharany rabe fa ny anangamban'izay ny tenateniko farany mila fanampiny rehetrarehetra indrindraindrindra ny fanjakana sotra ia atotikary amin'ny président angamba dia amarana ny teny ny tetena hoanangamany hoan'ny somary tondrako kely an'le anao teo hoan'ny ligina analamanga angambany zay no miatefa le communication satria zahay mpilalao fotsiny ny ato amin'ny analamanga fa ny ligina analamanga no tompony andraikitra amin'le communication ohatra zay ihany koa ny FMF zay tsy zay moa mitatana amin'izao fotoana zao dia atsipy any amin'ny DTN angamba zay dia mety ho azany FMF ihany le hoe tsy fahampiny le communication fa ho atsika rehetra koa anampiko ny metra teo le hoe ho atsika rehetrarehetra ary ny tsika malagasy anisan'le hoe maibaolina ny zanaka malagasy fa mila ampina amina teknika kely fotsiny fa tsika tena brésiliana kely tsika ny filazan'ny olona rehefa mivoaka any ivelany fa misy an'izay tsy fahampiana kely resaka ara-tsakafo anga maloha voalohany dia ho ihany koa le hoe formation dia ny fahatelo ny tena tsy ampy eto Madagasikara ary ity mba angatahako ho an'ny fédération indrindraindrindra sy ho amin'ny fanjakana le fanorinana fotodrafitrasa satria raha sy teny hoe raha fa tsara ny terrain ka milalao baoleo amin'ny terrain ianao resin'ny olona eo ianao mbola tsy mahay ianao zay matoa ianao resy amin'ny terrain tsara dia tsy mahay ianao zany hoe ny tiako tenenina dia hoe manana fotodrafitrasa tsara tsika mba ahafahana mitaizan'ireo ankizy ireo zay no zava-dehibe ary io fotodrafitrasa tsara io dia miainga amin'ny politika ny FMF aloha zay anampiana ny ligue amin'ny faritra 2020 mba hanana ny ligue terrain tsara rehefa manana terrain tsara ny ligue any amin'ny faritra 2020 dia anisany manampy ny fahaizan'le ankizy any amin'ny faritra ary eo ihany koa moa le niteneniko tamin'ny voalohany le hoe miainga avy any amin'ny EPP izay any amin'ny faritany tsirairay ihany no ahafahana mampandroso an'ny baolina kitra ihany koa satria reny no taranaka reny no andimby an'ireo ankizy efa lehibe ireo zany amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana moa tahaka izao misy indraindray ho anay zany ho anay club mafimafy le hoe miatrika an'le championnat de Madagascar coupe de Madagascar zay DTN eto amin'ny télévision malagasy mba eny vahoaka malagasy rehetra mba mangataka amin'ny FMF mba hisy politika zay anoanana ho an'ireo club reo fa mafy reo surtout ny avy any Androy zany miakatra manao match tia Majanga tena eny zany fa mba misy politika zany zay omen'ny FMF na misy projet zay omen'ny FMF fa nireny ligue any amin'ny faritra reny mba ahafahandrareo manana ihany koa an'izay fahefa-mividy hiakatra zay ary eto dia mbola manitona ihany an'le hoe fanomezana terrain tsara ho an'ireo ligue paritra rehetrarehetra reo fa eo ihany koa ny eto Antananarivo zay anisany mila an'izay terrain zay dia manimpy kely an'ny ho an'ny petit baolina kely aloha misaotra amin'le fahatserovatena sy le hoe ao anatinareo le baolina kitra amin'izay zavatra zay tena anisany mampitosy ny zavatra ohatr' zany satria anisany hoe ny mpakafy no tena tompondraikitra voalohany sarotiny voalohany rehefa misy vokatra tsy azo zany hoe io zany anisan'ntsika rehetrarehetra ny tompony andraikitra na ho an'ny terrain na ho an'ny fotodrafitrasa rehetra zany zay amin'ny fotoana io dia iny no mba ahafahantsika mampiseho an'izay ihanyzay ho anay moa ao amin'ny club dia efa manana projet zay ho atolotra amin'ny fanjakana momba ny projet na
resaka fanatanjahantena resaka baolina kitra angambany a mba hahafahantsika rehetra misitraka ho an'ny fanjakana zany anorina any a de ho atolotra anay zay rehefa misy fotoana zay ahafahanay manolotra azy de misaotra antsika rehetrarehetra de tena mamarana eka voalohany indrindra aloha misaotra ny télévision malagasy sy indrindra fa ny kodalina amin'ny fanasananay a ary ataoko fa mbola hoisy koa zany amin'ny manaraka après Sénégal agambany rehefa atsika manao vokatra tsara amin'ny Sénégal eto amintsika koa misaotra amin'ny kitra ianareo petit bol nanome le sosikevitra satria zava-dehibe satria ny fitsikerana zay atao a tokony atao ampandroso satria tsy hoe nitsikera fotsiny ianareo nanome sosikevitra fa za moa manaraka le sotra masina milaza hoe vatony torotorano ana no navitako tamboho ka io a atao raisinay a ho tsara reny eniny fédération malagasy de football de voalaza nany voalazanao atao président de mandiniky tsara amizay a za mino fa ho tsaratsara kokoa noho le lasa zay ho avy eo na le resaka questionatra hoe fanampina amin'ny resaka match amin'le star zay ho isy amity satria nisitika kely nge star teo matotsika tsy nisy zao amizao fotoana izy miverina ka mamerina fisaorana amitsika rehetrarehetra misy question fanotaninao teo le hoe le match atao le journée FIFA de amin'ny octobre et novembre les 2 journées FIFA ary io a de fa mampanantena anareo zay fa miezaka anao ezaka ny fédération mba au moins les 2 journées io a mba misy match anankiray a lehibe ataony satria liana de liana alohan'ny Sénégal io a ny vahoaka malagasy mba tia hita reny mpilalao-tsika zay nanao vokatra tsara atao satria teo ny introduction tsika le vokatra tsara natao tany Soudan mba hahita le mpilalao-tsika matianina avy any velandreny de hita io fa misy zavatra lehibe tsy adinotsika fa ny joueur locaux eto antoerana misy ady lehibe koa taony fa anao channe tsy nahazo resaka an'io tsika teo anao channe tsika de anao kozafa izy atoato manomboka amin'ny le 25 zao a ka mila fanohanana koa amin'ny lafiny rehetrarehetra nanomboka maly zany fampivondronana any ekipa les joueurs locaux tsika reo zay a efa misy joueur ny LGK maromaro mazamy ao a ny joueur ny knapsa misy OSN indien le atia izy zany le kozafa fa avy eo ny chane indrindrandrindra zay ataotsika contre Mozambique amin'ny le 15 na 16 juin eo a io zay nanaovana azy ka miandry fanampina avy ny kafe rehetra misaotra atsika rehetrarehetra ty amin'ny plateau misaotra ny TVM zay ihany ko no mamanana ity fandarana ty resaka kitsarano ray no teto ny vaninanan'ny Desson Jean François izay Italie technique ny fédération na malagasy ny baolina kitra teo ihany ko raha za Fierson toky edy zay pakafi baolina kitra andria manampiso Alfred filohan'ny club LGK plus ary ndre milolona Patrick na Dipé zay avy eo amin'ny knapsa sport sady mpanofana raha teo mametraka ny mandrapiona amin'ny herin'ny anio toy izao ndray tompoko lahy sy tompoko vavy mandrapiona